riavana malalo amin'ny tompo dia mbola amtombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba antsika rehetra mahatratra izao herinandro ny fanahy masina izao dia ameno antsika tokoa anie izany fanahin'Andriamanitra izany. Miaraba manokana ny mpitandrina amin'ny vady eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana. Fifaliana ho ary havana ny mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika araka izay nomena moa zany dia fampianarana no atao, mety misy fanontaniana rehefa avy eo mikasika ny amin'ny fanahy masina, ary indrindra ny loha-hevitra banjentsika ry havana ato anatin'ny samy FJKM dia ny amin'ny hoe meteza ho fenoana ny fanahy masina. Ambara ry aloha fa ny fanahy masina dia fanahin'Andriamanitra na koa hoe fanahin'i Kristy, fanahin'ny Ray sy ny Zanaka. Ny fanahin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany, ary mitovy fa tsy hafa amin'ny Andriamanitra Ray na ny Zanaka. Tany aloha mantsy dia nisy ny fieverana tany amin'ny taonjato fahefatra tany ny semi aérien dia nilaza fa ambanimbany kokoa noho ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, fa tsy tena mitovy. Avy amin'ny Ray ihany ny fanahy masina ho izy, fa tsy avy amin'ny Zanaka. Fa taty aoriana tao amin'ny concile œcuménique tany Nicée Constantinople dia nampiditra tao anatin'ilay fanekem-pinoana zany izy ireo fa ny fanahy masina dia avy amin'ny Ray sy ny Zanaka. Ary hitantsika zany eo amin'ny fanekem-pinoana laharana faharoa izay tanterahantsika. Rehefa mamaky an'io tsika dia hitantsika mazava tsara rehefa momba ny fanahy masina hoy izy any amin'ilay fizarana fahatelo manao hoe isika mino fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Ny dikan'izany dia hoe tena Andriamanitra tahaka ny Ray sy ny Zanaka ihany ny fanahy masina. Andriamanitra tonga teto amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny, ary fantatsika tsara ny voalaza atao anatin'ny soratra masina fa rehefa niakatra tany amin'ny voninahitra i Jesosy Kristy dia nampidina ny fanahy masina izy. Noho izany ity fanahy masina ity dia tena Andriamanitra mitoetra ao amin'ny olona. Fa raha jerentsika zany andeha ho jerentsika ilay epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 9 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny faraika ambin'ny 10 dia ahitantsika eo ny asan'ny fanahy masina. Misy vitsivitsy maromaro ny asan'ny fanahy masina izay ambarany eo, fa mialohan'ny hitanisany izany dia hitantsika manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 19 aloha ny hoe olona araka ny nofo, dia ankilany rehefa avy eo izy no miteniny hoe olona araka ny fanahy. Ny olona araka ny nofo ny 15 ka hatramin'ny 19 andenge mba averintsika rehetra vakiny dia mazava amintsika tsara ry izy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo
fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo izy zany ravana malala dia milaza karazan'olona anankiroa, dia olona araka ny nofo sy olona araka ny fanahy izay mifanohitra tanteraka. Fa ny olona araka ny nofo izy eto dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Misy olona zany atao hoe araka ny nofo. Ndikany hoe olona araka ny nofo dia olona manana n'ilay toetra mahampanota. Zany hoe fezin'ilay toetra mahampanota azy izy ka mirona mandrakariva any amin'ny ota, any amin'ny fahotana ny fisainany, ny ataony, ny heveriny, ny eritreriny manontolo. Ary zay ilay tenenina eto hoe izay araka ny nofo izy dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Ny olona araka ny nofo, araka izay hitantsika eto ihany koa, dia olona mandrafy an'Andriamanitra, manohatra an'Andriamanitra tanteraka izy, tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy, ary tsy manao izany, tsy hainy akory izany, tsy fantany mikasika an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Izany fihevitry ny fanahy zany tsy fantany satria araka ny nofo ihany izy. Fa nahoana izy no araka ny nofo ihany? Satria fantatsika tsara ny tantara ry havana fa ny olona araka ny nofo dia maty ny fanahiny. Raha ny tantarany Adama sy Eva no jerentsika dia nambara ny soratra masina fa rehefa manota ny olona dia maty. Ary nyity bokin'ny Romana ity ihany koa moa dia maneho izany. Ka rehefa hafatesana izay tiana lazaina eto dia hoe fisarahana tanteraka amin'Andriamanitra, maty ny fanahiny, tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra, ary zany mihitsy no tsy hafahany manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany tsy ahaizany manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra ho tanterahana. Raha adika zany dia hoe ny olona araka ny nofo izay voalaza nyity Romana 9 ity dia mbola mitoetra amin'ilay toetra mahampanota azy, ilay olona taloha, mbola tsy nandray ny famonjen'Andriamanitra. Dia araka izany kosa nefa etsy an-daniny dia ambara araka izao soratra masina izao fa misy indray ny olona izay araka ny fanahy. Ny olona araka ny fanahy ilay teny eto dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Ny olona araka ny fanahy amin'ny dikateny hafa izy dia hoe ilay olona araka ny fanahy io dia ilay manana ny toetra vaovao ara-panahy. Azontsika lazaina koa hoe olona araka ny fanahy izy satria manaiky tarihan'ny fanahy, dia ny fanahy masin'Andriamanitra. Efa velona zany ny fanahiny, ary olona araka ny fanahy izy izay afaka ho feno ny fanahy masina. Olona araka ny fanahy izay manana toetra vaovao, manaiky tarihany fanahy masina. Dia inona no hitantsika asongadina araka izao bokin'ny Romana eto izao, izay tena lehibe aloha, eo amin'ny 9:7 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahyn'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ny olona araka ny fanahy zany dia tsy olona ao amin'ny nofo, ary mazava loatra fa tsy olona
araka ny nofo fa fanan'Andriamanitra izy ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny efa tonga olona vaovao izy zany satria manana an'ilay toetra vaovao dia ahoana no ahafahan'ny olona anankiray miaina an'izany na hoe mahatsapa an'izany na hoe ahatonga azy tena olona araka ny fanahy dia voalohany aloha dia tsy maintsy vita batisany fanahy izy ny fanahy masina izay ilay nambarany amin'ny Matthieu 4 teo raha nilaza i Jaona mpanao batisa nanao batisa ny fibebahana izy no nilaza izany fa ny teny izy ojerentsika nge ny Matthieu 4 hoe ny 11 hoy izy hoe izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy ao ariko no maherino izao ka tsy mendrika hitondra ny kapana azy ao izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo amin'ny fanahy masina ny olona zany izay araka ny fanahy dia olona efa vita ny batisany fanahy masina olona efa nandray ny fanahy masina olona nandray ny fanahy masina zany dia nandray ny famonjeny Jesosy Kristy zany nino an'i Kristy izy nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy izy dia Jesosy Kristy maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana nitsangana tamin'ny maty hanamarina azy ary niakatra any an-danitra any amin'ny voninahitra satria Jesosy Kristy any amin'ny voninahitra no mampidina ny fanahy masina ho amin'ny olona efa ao amin'ny Kristy zany niditra ao amin'ny Kristy ilay batisa moa zany ilay lazaintsika hoe atsoboka na hoe aroboka ao amin'ny Kristy ary Jesosy Kristy no manao izany amin'ny olona tsirairay avy no ny finoana any Kristy dia tonga ao amin'ny Kristy izy manaiky any Kristy izy ho tompo sy mpamonjy azy dia mampanjaka an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana izy rehefa nanaiky any Kristy zany olona io na koa hoe nandray any Kristy olona io dia Jesosy Kristy tsy izy akory fa fanahy masina miditra ao anatin'ny olona tsirairay avy ary rehefa miditra ao anatin'ny olona io fanahy masina io ary avelan'ny olona anenika ny fiainany ampanjakany ao anatiny dia izay ilay hoe olona araky ny fanahy izy hitoerany fanahy masina izy ary lasa an'Andriamanitra izy fananan'Andriamanitra izy araka io teny io ihany hoe raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy izy dia tsy azy izy ilay fanahy masina zany manome tomboka se atsika manamarika hoe tena any Kristy marina isika fa tsy olon'olom-poana efa novidiny Kristy tamin'ny ranontsika ary sarobidy eo amin'ny Jesosy Kristy isika tsirairay avy asan'ny fanahy masina zany eo amin'ny fiainantsika rehetra ary efa mibebaka ny olona dia mandray an'izany fanahy masina zany dia io fanahy masina io no mitarika azy fa hitantsika eto rehefa any Kristy ny olona dia ola hiteny raha iverenantsika eo amin'ny 17 ola hiteny amin'ny anaran'ny tompo hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy ny olona araka ny fanahy zany dia tsy ao amin'ny nofo tsy ao amin'ny nofo zany hoe tsy manatanteraka lay fitarian'ny nofo
lay asan'ny nofo, lay faniriana izay mitondra ho any amin'ilay fahafatesana, lay fandrafiana an'Andriamanitra. Tsy mandeha intsony izy araka n'ilay hoe ilay toetra mahampanota, tsy fehezin'ilay toetra mahampanota intsony izy, tsisy faniriana zany ao anatiny ao mbola te hanao zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa inona no asany io fanahy masina io rehefa ao anatin'ny olona tsirairay avy izy? Dia olona 10 fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty any aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Maty raha Kristy zany no toetra ao anatintsika, zany hoe raha ilay fanahin'Andriamanitra mihitsy no ao anatintsika tsirairay avy dia olay teny ery ambany manazava azy kokoa irery amin'ny farany pejy ery hoe dia maty ny tena noho ny ota, fa fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Maty ny tena noho ny ota, maty ilay amin'ny ota zany tsy manana an'ilay faniriana anota. Ohatran'ny olona maty noho ny amin'ny ota zany dia hoe na dia eo aza ny ota dia tsy manana an'izay filany izay izy anatanteraka ny ota. Fa ilay toetra taloha zany ilay fisainana te hanota dia tsy ao aminy intsony. Fa inona indray no fisainany, inona ilay ataony? Dia io 10 hoe fiainana kosa ny fanahy izy noho ny fahamarinana. Mandray izay ilay fiainana izay izy zany, miaina zany, velona zany ilay fanahy noho ilay fahamarinana. Fahamarinana izy moa ilay fahamarinan'i Kristy, tsy ilay fahamarinany fa ilay fahamarinan'i Kristy. Kristy nanamarina azy dia lasa velona ny fanahiny, miaina ny fanahiny. Ary iverenantsika nge le any 9 azafady le 9 hoe fa ny fihevitry ny nofo izy dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Velona zany ny fanahiny, manana ilay fiainana izy miaraka amin'ny tompo, ary mikatsahany mandrakariva dia izay ilay fiombona mpiainana ao amin'ny tompo izay, fiainana sy fiadanana. Ka ilay fiadanana eto, ny fisainany zany ny heveriny zany dia ilay izy mihavana amin'Andriamanitra, izy tafaray amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ilay fiadanana moa dia miray teny ihany amin'izy hoe amin'ny fihavanana, dia tsy teanao zany izy izay ampisaraka azy amin'Andriamanitra, fa kajiny ilay fihavanana amin'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy koa no manamarina azy ao anatin'izay rehefa tarihany fanahin'Andriamanitra izy. Fa hitantsika eto ihany koa eo amin'ny 9:20 io, rahantsika mamaky nge ny 9:20 amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Tena fahamarinana lehibe amin'ny asan'ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra antsika koa zany. Tsy hoe mandeha amin'ilay fiainana vaovao ihany tsika ety an-tany, zava-dehibe zany, fiainana tsy mirona makany amin'ilay fahotana, fa mitady mandrakariva izay hihavanana amin'ny tompo, izay anao ny sitrapon'Andriamanitra, izay hafaly an'Andriamanitra, izay no katsahantsika. Fa tsy hatreo ihany zany, fa io fanahy masina io dia anangana ny tenantsika mety maty, manolotra antsika indray ilay fiainana
vaovao ary indrindra ilay fiainana mandrakizay dia ananantsika fanantenany zany amin'ilay fitsanganany tena amin'ny maty. Io fanamasina io izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty dia hery lehibe anankiray izy io afaka anangana antsika ihany koa amin'ny fahafatesana ho any amin'ilay tena fiainana dia fiainana mandrakizay. Asan'ny fanamasina aty anatintsika izany ary tena zava-dehibe tian'Andriamanitra ho raisitsika fa ny olona manana ny fanamasina ary indrindra ny olona manaiky fenona ny fanamasina na hoe tarihan'ny fanamasina dia manana an'izany antoka izany izy, antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Efa santariny eto izany ny fanamasina no manome izany fahamarinana lehibe izany ao anatiny, kanefa koa antoka izay ananany fanantenana fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty izy rahatr'izay dia andresy izany fahafatesana izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo izao vanim-potoana izao dia vanim-potoana ny fanamasina, vanim-potoana ny andro farany ny fanamasina izany ary efa nomen'Andriamanitra izany fanamasina izany fa anjarantsika isika mihitsy izany no misafidy ary manao safidy entitra mba hanaiky aloha an' Jesosy Kristy, handray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, dia izay ilay fanamasina mitoetra ao anatintsika. Kanefa io fanamasina mitoetra ao anaty io isan'andro io dia mila mpanjakaina amin'ny tenantsika manontolo zany mba hahatonga antsika tena andeha araka ny fanahy na hoe tarihan'ny fanahy na hoe feno ny fanahy dia ny fanamasin'Andriamanitra. Ary efa baiko koa moa zany tamin'ny Paoly apôstôly manao hoe aoka ho fenona ny fanamasina. Ary rehefa feno fanamasina tsika dia haitsika ny mandray koa ny baiko izay nampitondrain'Andriamanitra ny Isaia-paminany manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao dia ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Ny fanamasina miasa ao anatintsika koa no afaka ahafahantsika mitsangana dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, miasa ho an'Andriamanitra ary miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy araka izay tiantsika atao fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay no tena mazava-dehibe indrindra ho antsika kristianina ny hoe mila feno fanamasintsika fa io fanamasina io dia Andriamanitra ty anatintsika. Andriamanitra tsy baiko itsika izy fa Andriamanitra mibaiko atsika. Andriamanitra tsy ampiasaintsika amin'izay tiantsika izy fa Andriamanitra manome ny tolotsaina ho atsika anaovantsika ny asany dia mba ho asa amin'ny fahamarinana, mba ho asa araka ny sitrapon'Andriamanitra koa ny asa ataontsika fa tsy izay tiantsika no ataontsika, ary asa izay ahafahantsika mitsangana tena manompo marina an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Koa mety zary ho fenona ny fanamasina dia andeha araka ny fanahintsika, tsy atanteraka ny filanonofo isika ary raha sanatria amintsika mbola nisy tsy nandrain'izany fanamasina izany dia sokafo ny fotsika, sokafo ny fiainantsika izay efitrefitra rehetra ao anatintsika ao aoka hiasa, avelantsika hiasa feno ao ny fanamasina fa izy efa vonona izy ho amintsika tsirairay avy hiasa feno sy anamasina antsika rehetra. Dia ny tompony ry havana atanteraka an'izany fahamarinana izany ao anatintsika tsirairay avy. Amen.